Ho ampitomboina ao aminareo hatrany-riavana ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao mandrakarivo izay Tompo fa tafapaka amin'ny atsipiriam-piainanay ny fitiavanao. Ary dia omenao anay maimaim-pony izany amin'ny alalan'ny fahasoavana, voninahitra ho anao. Ny any ataonay Tompo dia manolotra amin'ny fonay mba hanjakanao isan'andro ry Jesoa Kristy. Amen. Vehivavy iray indray ry havana no jerentsika amin'ity anio ity ao anatin'ny lohahevitra bandinitsika mandritra n'ity volana Desambra ity, manao hoe manetry tena ny mpino. I vehivavy indray izany no jerentsika amin'izay nanatona an' Jesoa teo a-tongony. Araka ny filazan'ny Matio dia tahaka izao: nanaiky ny fanasan'ny fariseho anankiray atao hoe Simona hisakafo ao aminy Jesoa. Dia hoy ary Lioka mitantara izany ao amin'ny filazantsara araka ny anarany ihany, Lioka 7 andininy fa 4:30 ka hatramin'ny 8:30. Dia vaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny fariseho anankiray nanasa an'i Jesoa hiara-mihinana aminy, ary dia niditra tao amin'ny tranon'ilay fariseho izy ka nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesoa mipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseho dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy, ary nijanona teo ivohany tanilany tongony izy ka nitomany. Dia nahakotra ny tongony tamin'ny ranomasina sy namoaka azy tamin'ny volondohany, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Amen. Eto ry havana dia mahagaga ny fitantarana azy, satria hoe vehivavy anankiray malaza ratsy fa tena mpanota ary fantatry ny olona rehetra no saniditra tao an-tokantranon'ny Simona Fariseo rehefa nanasa an'i Jesoa hiaraka hisakafo aminy ity Fariseo ity. Ny tena hodiniantsika na koa hoe hosaintsaintsika, izay izany no tena zava-dehibe amin'ity anio ity, dia ireto fihetsika miisa 7 nataon'ilay vehivavy ny amin'i Jesoa ity. Ety am-piandohana dia tsy misy resaka mihitsy voalazantsika eto, tsy hoe nifampiresaka Jesoa sy ity vehivavy ity, fa tonga dia ny fihetsika no miteny. Miisa 7 izy ireto. Zao izany no fandehany. Araka nambara teo dia tsy misy ny resaka fa dia tonga dia saniditra tao amin'ny tokantranon'ny Simona ity vehivavy ity, nefa tsy anisan'ny nasaina akory ary fantany tsara ny amin'i Jesoa. Izay ny voalohany. Faharoa, niditra izy mitondra menaka manitra, nahafoy zava-tsoa sy sarobidy izany, ary efa nomaniny izany mba hanomezam-boninahitra an'i Jesoa. Fahatelo, nijanona teo ivohany tanilan'ny tongony ka nitomany. Fomba fanao tamin'izany rehefa misakafo tsy mipetraka amin'ny seza na ny toy izany fanaontsika izany, fa dia somary miorirana ambony ohatran'ny hoe farafary ireny izany, manodidina ny latabatra fisakafoana ny mpiara-misakafo. Izany ny fanao tamin'izany. Dia nandeha izany izy ity dia nandeha teo anilany ary teo mifanitsy ny tongony teo. Fihetsika faha-4, nitomany izy satria nahatsiaro tena ho tsinotsinony araka ny nambara mpanota. Faha-5, nahakotra ny tongony tamin'ny ranomasina. Tongotry Jesoa izany dia feno ny ranomason'ity vehivavy ity. Faha-6, nofafany tamin'ny volony izany. Faha-7, nanoroka ny tongotry ny Tompo izy. Ary faha-8, nanositra menaka manitra. Izany ilay atao hoe ny fihetsika no miteny ry havana. Ka dia izao, rehefa jerentsika ny toy ny tantara dia tafapaka tany am-pon'i Jesoa izany fihetsika rehetra izany. Ka teo amin'izay izany dia inona moa no zava-misy? Misy 4 indray koa izany reto. Voalohany, mitory fahatsiarovana ny tena ho tsinotsinony ny nataon'ity vehivavy ity manoloana ny fahamasinan'i Jesoa. Faharoa, mahatsiaro ny tenany fa mpanota ka mila mibebaka izy. Fahatelo, feno fanajana ny Tompo, manasa ny tongony, izay tsy nataon'i Simona nefa mari-panajana ny vahiny izany tamin'izany. Ary ny faha-7 sady farany dia izao: ireo rehetra nataon'ireo dia nataony koa noho ny finoana
sy ny fitiavany ny tompo izany. Feno dia zao, feno fanetrehan-tena sy faneninana ny amin'ny fiainany ratsy ity vehivavy ity. Dia hoy ary Jesoa taminy eo amin'ny andininy 8:20 manao hoe voavela ny eloko ao. Ry havako, ny an'i Simona Fariseo dia mety no heveriny fa ho voninahitra ny fanasana an'i Jesoa miditra ao an-tokantranony, fa tsy dia nampanahirana azy loatra na tsy dia noraharahiany loatra ny fomba fanao tamin'izany. Ry havana, andao ary sika hianatra ny nataon'ity vehivavy ity, fa hialantsika lavitra kosa ny nataon'i Simona Fariseo. Amen. Hivavaka ary isika. Ny Tompo Rainay any an-danitra zava-dehibe aminay hatrany ny miara-mandre sy mianatra ny nataony ny mpanomponao, koa maniry koa izay Tompo mba ho vitanay ny nataon'ity vehivavy ity, na nampinono sa nanatona anao, nanenina ny amin'ny otany ary nanetry tena indrindra indrindra. Iriny hasangatanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Ho aminareo ary havana ny fiadanan'ny Tompo. Amen.